Hidina any amin'ireo kaominina kosa isika ao anatin'ity fanadihadihana ity. Notanterahana tao amin'ny kaominina Anjeva gara omaly niaraka tamin'ny fisokafan'ny tsenabe Vokatra 12 izay nanombohana ihany koa ny lanonam-piravoravoana amin'ny tsingeritaona taonany 12 taona nahazoany Madagasikara ny fahaleovantena. Popondrano misy 20 be izao no afaka isitrahan'ny mponina ao amin'ny fokontany Anjeva-tanàna rano fisotro madio taoriny ny fahavitan'ny foto-drafitrasa momba ny tambazotran-drano ao an-toerana. Ny 12 amin'ireo foto-drafitrasa momba ny rano ireo dia famatsim-bola avy amin'ny faritra Nalamanga ary 5 kosa dia famatsim-bola avy amin'ny CC-Préas. Ny CC-Préas izay mbola viana ahitana tamin'ny fanamboarana ny WC sy ny douche publique eto amin'ity tanàna ity ihany koa. Anisan'ny anankiray zany tena fanambina petraka teto amin'ny commune satria ireo olona ireo zany dia somary lavitra ny maka rano eny amin'ny 500 metatra. Dia le rano koa moa zany afa-tsakana hatramin'izay. Miezaka zany ny commune isaky ny fokotany folo mba hampidirana rano daholo ka anisan'ny laksa telo priorité ho an'ny commune zany fampidirana rano fisotro madio isa-pokotany. Misy fokotany folo zay eto fokotany anakenina zay ny vita tafiditra rano dia mbola misy fokotany anakefatra hafa ao anatiny tetikasa ihany. Ny antanjona dia mba hisotro rano madio mponina sady mba hanalana ihany koa le avizanana isan-karazany indrindra ho an'ireo zokiolona sy ireo ankizy matsaka any amin'ny fatsakana. Omaly ihany koa no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tsenabe Vokatra 12 eto amin'ny commune Anjeva gara izay tsy farana ratsy ny 20 jona izao. Tanjona ny anasongadinana ny vokatry ny tany ary ionan'ny tolotra sy ny tsinady. Notokanana omaly daholo ireo foto-drafitrasa ireo natrehan'ireo mpiara-miombonantoka avy amin'ny commune sy mpamatsy vola ary notrony ny deputena Fararanom Randriambolaina izay nilaza fa anisan'ny commune ny Vokatra i Anjeva gara noho ny fananany be ny tanàna tanora sy mihetsiketsika.